Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray satria tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alarobia ity. Milohan'ny dirantsika amin'izany lesona izany dia hivavaka isika. Tompo anjakanay mbola misaotra anao zay ny amin'ny fotoana izay omenao anay io ahafahany mandinika ny teninao. Mangataka aminao zay mba ampitoetra izany hatrany ao anatinay ary koa hanovanay amin'ny fomba manokana. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe Kristy ambonin'ny hery rehetra. Kristy ambonin'ny hery rehetra. Nankalazan'i Jesosy nasandratra manko i Paoly izay mipetraka miaraka amin'iray ankehitriny eo amin'ny seza fiandrianana izao tontolo izao. Rehefa nofaritan'i Paoly ny toerana misy an'i Kristy sy ny fifandraisany amin'iray dia resahany indray ny fifandraisan'i Jesosy amin'ireo hery sy fahefana. Amin'ny mpiara-manjaka amin'iray azy dia ambony lavitra noho izy rehetra dia Jesosy. Asehon'ilay tantaran'ireo fito mirahalahy anaky Eskeva amin'ny Asina Apôstôly toko 7:20 andininy 1:20 ka hatramin'ny 20. Saiko ianao mba hamaky izany satria hita ao ilay tantara fa fohy be ny hery maizina Efesosy, feno ny herin'ny maizina, feno ny asa fanompoany ratsy zany ary feno ny herim-pamoretana rehetra izay ataon'ny Satana. Tamin'ny andron'ny Paoly nisy an'izany. Ny tena mampiavaka ny fampiasana majika teo amin'ny tontolon'ny Grika dia ny fahalalana ny fisian'ny tontolo iray ara-panahy izay miasa sy misy fiantraikany saika amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny tanjon'ny mpanao mazia dia ny manavaka an'ireo fanahy mahasoa amin'ireo fanahy manimba sy ny mianatra ahafantatra ny tena fomba fiasany sy ny heriny ary ny fahefany. Azo natao ny nanamboatra fitaovana avy tamin'izany fahalalana izany, teny mazika mbava na antsoratra na ody izany mba hifehezana an'ireo fanahy ireo azahoan'olona tsirairay tombontsoa. Raha araka ny tokony ho izy ny teny majika ampiasaina dia azo ny sitrany ny aretina iray vokatry ny nataon'ny fanahy ratsy anankiray, na koa azo natao ny nibahata fandresena anatin'ny fifaninanana toy ny hoe hazakazaka kalesy zany. Nampiavaka ny fiainam-pivavahana atao Efesosy ny fanomezan-danja, ny fanonona ny anaran'ireo Andriamanitra sy fahefana tao anatin'ireo teny mazika izay notononindreo. Ary mbola misy manao an'izany na dia ankehitriny izao aza. Tiany Paoly hazava tsara ny fifandraisan'i Kristy amin'ireo hery ireo. Jesosy ilay nasandratra dia ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra, noho ny ambony lavitra noho ny fahefana rehetra, ary ambony lavitra noho ny hery rehetra sy ny fanjakana rehetra. Mba azahoana antoka fa takatry ny mpiaino azy fa tsy misy fahefana ivelan'ny fiandrianan'i Jesosy dia nisainy fitenenana momba n'ilay fanao manonona anaran'Andriamanitra ao amin'ny teny mazika hoe ambony lavitra noho ny anarana rehetra izay tononona tokoa izy. Efa voalazan'i Paoly ny toerana misy an'i Jesosy ary izao kosa dia asongadininy fa tsy voafetran'ny fotoana ary tsy voafetran'ny hery ambony izay ananany.
ny fahamboniana lavitra noho ny fanapahana rehetra dia tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy ihany koa. Hitantsika tamin'izany fa napetraky Paoly ho ambony dia ambony tokoa ny maha-izy an'i Kristy satria izany tokoa izy. Ary na dia teo aza ireo fanapahana amin'ny endrika hafa, amin'ny endrika ara-majika ataon'ny Satana sy ny zavatra mafaufao tao Efesosy dia nitoky mandrakariva izy satria efa nanome toky azy ny tompo fa efa nanany hery rehetra na ny an-danitra na ety an-tany. Dia tokony izay ihany koa no hodiantsika hahazo toky mandrakariva fa efa nomeny Kristy ahafahan'i Kristy ny fahefana rehetra ka aoka isika hitoky aminy amin'ny fahafenoana. Tsy atao ohatra na hisalasala satria misy ny herin'ny ratsy miseho amin'ny lafin-javatra rehetra na eny amin'ny fiarahamonina izany na amin'ny toerana misy antsika. Fa atokony indrindra fa lehibe mihoatra noho ireny hery ireny, ny hery ananan'i Kristy. Dia mba ao aminao tokoa anie izany teny izany anio. Amen. Iray masina tsara indrindra saotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity izay mampatsiahy anay fa efa resinao tokoa ny fasana. Efa resinao ny aizina ka hanananao ny fahefana rehetra. Aoka tsy hanana anjara amin'ny fiainanay ny hery rehetra izay tsy avy aminao. Fa aoka ianao rery ihany no akasika ny fiainanay ary koa hanome fandresena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.